Aleloia, mbola faly miarabanareo eran-tany aho amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Ry ava-malalo amin'ny Tompo, anio dia te ampaherenao ako ny amin'ny zavatra miseho any Madagasikara amin'ilay aretina zany izay tonga any amintsika any, izay le hoe atao hoe mpox. Ry havana te ampaherenao ako ary tena te ampifoanao amin'ny zavatra miseho amin'izao vaninandro izao. Ka manasanao aloha zahako hiarivavaka amiko alohany anambarako izay tiany fanahy masina ambara izany. Hiara hivavaka isika tompoko. Jesosy Tompo, misaotra mankalazanao ary mideranao Jesosy, satria Andriamanitra velona ianao ary Andriamanitra masina ianao ary tsy misy toanao. Ianao no manao ny zavatra rehetra, ianao no mihazona izao rehetra izao ary tsy misy tanteraka raha tsy efa sitrakao Jesosy. Ka mangataka aminao Tompo malala okanao anatrika ahy amin'izao ora sy fotoana izao, ary koa ny zanakao tsiraray avy izay andalo eto amin'ity YouTube ity hiaino izao video izao. Jesosy kasio ny tsiraray avy mba tena hankatoanao satria Andriamanitra afo mandevina ianao. Mangataka aminao koa Jesosy okany rahanao andrakotra isy ny ankonako, ary koa ny zanakao tsiraray avy eran-tany Jesosy, raha koa feo ambany tanamaherinao Tompo izahay. Ianao efa niteny roay ny devoly, ka mianaranao Jesosy no andidiko sy androahako ny asa maty satana rehetra, zanatsipika izay mitady alefany anafikanay dia adorako amin'ny ranao zany Jesosy, satria ny ranao dia afo mandevina mandany ny fahavalo rehetra ka tsisy ambinina izany. Ka mangataka aminao Jesosy oka ny ranao manda afo manodidina anay Tompo, ary mangataka aminao koa fanahy masina oka ianao no ampiteny eto. Oka koa ianao ampisokatra ny maso-panahiny tsiraray avy izay zanakao rehetra izay miaino izao fampaherezana izao. Ka oka Tompo ianao no hisandratra, fa izao kosa dia hiena ambany dia ambany Jesosy satria ianao no Andriamanitra, ka misandrata ianao, hivonaitra ho anao rery any. Amin'ny anaranao Jesosy no angatahako izao vavaka izao. Aleloia, amen. Ry ava-malalo amin'ny Tompo, araka ny teneniko teo dia te ampahery anareo zany izahako anio momba ny amin'ilay zavatra miseho any Madagasikara, satria hitako tao anatin'ny vaovao zany ilay arety mifindra any amintsika zany amin'izao fotoana izao, izay antsoina hoe variole du singe. Ry havana zava-doza io zavatra miseho io, iarahantsika malala ny amin'ny fombafomba fivoahany izany, ary koa ny fombafomba fifindrany izany. Ry havana, ny zavatra rehetra dia tsy tonga raha tsy Andriamanitra no manaiky isehoany zavatra rehetra izany. Dia noho izany izay no natonga ny fanahy ato anatiko tena hoe nitarika anao izao video izao. Ry havana, mila isika mitandrina, mampitandrina anao sahady aho ho anao izay manana fiainana zany tsy mendrika eo anatrehany Tompo, izany hoe tonga dia tsoroko ny amin'ny fitsangajangana. Ry havana, ny fitsangajangana dia zavatra maloto ary mahavery any amin'ny elo, satria raha ohatra ka mahafantatra momba an'io arety mifindra io ianareo dia izy io koa zany mifindra avy amin'ny alalan'ny firaisana ny vehivavy sy ny lehilahy. Ry havana, zava-doza izany, satria raha ohatra ny lehilahy iray na ny vehivavy iray izay tsy mitandrina tsara ny tokantranony, na koa hoe efa manana olona ho vady nefany mampirafy izany hoe mijangajanga, dia avy amin'izay zany no hifindrany io aretina mamindra io koa amin'ny olombelona. Ry havana, ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny bokin'ny Apokalipsy 4:20 ary koa 4:20 dia manambara ny amin'ny olona izay mijangajanga dia ho very any amin'ny fary afo. Amen. Ry havana, ten'Andriamanitra no ambarako eto, ny olona izay mijangajanga dia tsy ho tafiditra any an-danitra. Ka anio zany matoa miseho zavatra izao ao Madagasikara dia tokony ho fampitandremana anao, tokony hiverena anao na iza ianao mbola miaina ao anatin'ny fitsangajangana. Misy kosa nefa ny olona dia tsy fidiny azy no natonga azy voan'io arety mifindra io, satria mifindra amin'ny fomba maro zany io arety mifindra io. Eo ny amin'ny atsembohana,
eo koa ny amin'ny toerana anankiray zay nipetrahanao, ohatra hoe WC zany nefa nisy an'ilay olona nipetraka teo dia voko ianao raha ohatra ka mipetraka eo satria ilay ranon'ilay aretina zany no mipetraka amin'ilay WC. Eo ihany koa ny amin'ny fitafiana na koa na drap zany na koa zavatra zay zany mipetraka amin'ny tenantsika izany ka mipetraka tamin'ilay olona voan'ny zavatra io. Ry havana zava-dozana izany ka tokony isika tena hoe hitandrina tokoa. Matoa tonga ao Madagasikara io arety mifindra io dia te ampifoany malagasy ny tompo, te ampifoantsika ny tompo. Teo nanambara momba ny amin'ny fijangajangana, omeko anao ny verset mba ahitanao fa tsy laingana ho zavatra ambarako eto, fa tsy maintsy hamarinina foana ao amin'ny tenin'Andriamanitra. Eny tompoko, tena overy any amin'ny afo fa ry afo ny olona izay mijangajanga, ary koa ny mpanompo sampy na ny mpandainga koa izany. Ry havana tery ny mankany an-danitra ka oka isika tena hoe hitandrina mafy de mafy. Ao amin'ny boky ny Apokalipsy 1:20 dia mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Fa ny osa, ny tsy mino, ny vetaveta, ny mpamono olona, ny mpijangajanga, ny mpanao ody ratsy, ny mpanompo sampy ary ny mpandainga rehetra dia anana ny anjarany ao anatin'ny farihy rehetra afo sy solifara. Izany no fahafatesana faharoa. Amen. Ry havana mazava be, anana ny anjarany ao anatin'ny farihy rehetra afo sy solifara. Izany no fahafatesana faharoa. Ny ambaran'ny ten'Andriamanitra eto hoe fahafatesana faharoa dia hoe isika mbola velona izao, ka raha manota ilay olona, raha mijangajanga ilay olona dia efa maty ny ara-panahany izany. Zay le hoe maty voalohany io zany. Zany hoe le tena ny mandehandeha manota eny, fa ny fanahany efa maty. Dia rehefa tonga ny fotoana ahafatesan'ilay olona dia zay vao tena maty tanteraka, izany ny tenany sy ny fanahany. Ry havana mila mitandrina isika tompoko. Ao amin'ny Apokalipsy 2:20 eo ambadika eo ihany 9:12 afaka vakianao satria misy itovizany amin'ilay novakiantsika teo. Ry havana, ny tompo dia be fitiavana araka tenentsika, nefa dia Andriamanitra saro-piaro izy, ka tokony isika tsy mivazivazy aminy. Izay mpanompo sampy rehetra koa tompoko dia overy any amin'ny elo. Tsy vazivazy izany, mazava ny ten'Andriamanitra teo. Oka isika nambarany fahamarinana tanteraka, oka isika tsy vazivazy amin'Andriamanitra tompoko. Ry havana, Andriamanitra dia miaro ny zanany. Ao amin'ny bokin'ny Salamo 1:50 dia misy verset hovakiako ho anao. Zany hoe oka isika tsy atahotra ny zavatra zay misy, satria rehefa tena mijoro tsara ianao, rehefa tena ao amin'ny tompo ianao, dia ny tompo hiaro anao. Hovakiako ny verset vitsy atao amin'ny Salamo 1:50. Hovakiako ny 14 amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Ny volon'elany no anaronany anao, ary ao ambanin'ny elany no ialofanao, ho ampinga kely sy ampinga lehibe ny fahamarinany. 15. Tsy atahotra ny orooro no ny alina ianao, na ny zana-tsipika manidina no ny andro. 19. Na ny arety mandringana mandeha amin'ny maizina, na ny fandringanana mandripaka amin'ny mitatao vovonana. Amen. Ry havana, eto dia manambara fa ny tompo Andriamanitra no miaro antsika izany. Miaro antsika. Tokony tena atokony tompo ianao, ary tokony tena hijoro amin'ny famarinana sy famasinana ankatoan'i Jesosy, dia hiaro anao izy araka ny teny izay voambara eto, amin'ny arety mandringana mandeha amin'ny maizina. Ry havana, ho avy ane Jesosy, ary marobe ny fambara efa misy ety ambony ity tany ity, ary efa ny teny aho teto tamin'ny fiandohan'ny taona fa fitsarana no amin'ity taona 2026 ity, ary manomboka
ao amin'ny ankonan'Andriamanitra aloha, ao amin'ny zanak'Andriamanitra aloha, ry havana miala amin'ny ratsy rehetra, mitadiavany tompo, oka ny tompo ho tena aloha amin'ny fiainantsika tsiraray avy. Oka isika tompoko hiala amin'ny fitondrantena tsy mendrika, satria isika aloha no simba voalohany, dia avy eo ny ankonantsika raha manana ankonana ianao. Zay vo ny olona manodidina ary andrava zavatra maro isika raha ohatra ka tsy mankatoa an'Andriamanitra. Oka isika tompoko hiala amin'ny fiainana tsy mendrika. Oka isika andeha amin'izay amin'ny fahamarinana sy fahamasinana, mba ho tafiditra ny lanitra, satria misy ny afo be, ary Andriamanitra dia tsy mivazivazy amintsika, fa izay afafintsika no hojinjaintsika ety ambony ity tany ity ihany isika dia efa manomboka mandray ny valikasantsika. Ary efa tonga ny an-danitra isika, efa natrehan'ny fitsaran'Andriamanitra, zay raha isika na ho very any amin'ny elo mandrakizay, fa raha mendrika kosa isika dia ho ao amin'ny tompo mandrakizay isika. Zay tompoko no famparezana foy no entiko taminareo anio. Mifo aza tompoko fa tiantsika Jesosy. Voninahitra anie ho an'ny tompo irery ihany, ary fiadanana ho an'ny olona izay kasitrahany irery ihany. Amen. Veloma tompo.